Anisan'ny anamarika ity volana voalohany ao anatin'ny taona 2012 ity ny toyan'ny fiaonana izay karakarainy ny FFKM irosona ao anatin'ny fampiavana pirenena. Araka izany ny fantoka tanteraka tao anatin'ny izay ny afatra nentin'ny olona tsara Ravonson Tintin filohan'ny fikambanana protandrazana amin'izao voalohany taona izao. Toy izao manaraka izao ny heviny manoloana izay. Ny hoavono dia fanomezan-dehibe ankehitriny izay nomen'ny lasa. Tsy hay ny tsy saotra sy ankasitraka an'ireo ray aman-dreny aram-panahy ao amin'ny FFKM izay nahavita nampiaona an'ireo filoham-pirenena amperinasa sy ny teo aloha ny ao anateny vato teto Tanindrazana ary koa tsy tsabahan'ny vahiny zava-dehibe zany ary isaorana ihany koa ny reo filoham-pirenena ny tondra fanjakana sy ny filoham-pirenena ankehitriny tamin'ny nampirimany ny ampony izay amonjena inona fa amonjena aman'izao krizy ny aina firenena efa ampolo taonany zao. Ampolo taonany satria hatraminazy ao tsika fialeovan-tena dia saritsarina repoblika ny misy teto. Rehefa saritsarina repoblika amin'ny tindry amin'ny toratingamba dia ho fantatritsika amin'izay natao hoe repoblika. Ary repoblika izay miaro vahoaka. Ny fangatahana dia ny hoe rehefa ho atao itoy ilay fiaonana faobe andehanana makany amin'ny fihavanana dia aleo retopoko ho alefa en directa alefa mivantana amin'ny radio sy ny télé ary mba tsy siny hoe fikambanan'zolahy mandrendrim-bahoaka rovan'ny lalàna indray arak'izay nisy teto amin'ny firenena hatramin'izay izay no mahatonga le fangatahana hoe avelao ny vahoaka ahalala an'izay zavatra ifanarahana ary zay tinapaka ao amin'izany fifanarahana zany dia ifanaovana velo rano sy dina ary voady io masom-bahoaka. Tsy tonga isika amin'ny tena faratampony fa ny tanjona dia ny andalana amin'ny faratampony anavotana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Dia mirary soa sy ny kanto hatrany ho antsika rehetra ry namana ray aman-dreny havana olona tsara izay.